Mbola iverina ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana iza ihany moa isika rehefa avy eo fa nosokavana nanomboka androany kosa ny atrikasa nasionaly amaritana ny stratégie momba ny fitantanana ny akora simika etsy amin'ny Development Learning Center Anosy moa no anatanterahana an'izany fanadihadiana avy hatrany erahana amin'ny vola ravavy kosa. Miandrindrana amin'ny fomba fiasan'ireo sehatra rehetra mifandray ao anatin'ny fitantanana ny akora simika no antom-pisian'ity viviriana izay tanterahana eto amin'ny Development Learning Center nanomboka androany ity. Voasolitena ao anatin'ity viviriana ity avokoa ireo sehatra rehetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary manana andraikitra ao anatin'ny fitantanana ny akora simika. Ny tanjona tompoko dia mba hisiany fifandrirana amin'ny gouvernance zany fitantanana ny akora simika. Izy io moa zany dia tsy hoe tsika olona ray na secteur environnement ray no voakasika fa ny secteur rehetra zany dia voakasika ny fitantanana azy. Menace-ntsika zany dia tsy fahafantarana an'ilay fisiany. Ohatra zao talohantsika mampiasa DDT dia nampiasaina izy io tamin'ny fambolena. Nefa ankehitriny zany tsy tokony mampiasaina intsony izy amin'ny fambolena fa ampiasana hidiana ny tazoboka. Faharoa manarakaraka an'izay koa dia ohatra zao tsika mampiasa amiante taloha izay niveritsika fa zavatra tena manampy amin'ny fampandrosoana. Ahita teoriana dia tsy fantatra fa hita misy cancer avokatr'izy ireny zany. Dia izay anisan'ny zany mahatonga ny hoe apetraka ilay paikady isin'ilay fifandrirana sy fiara-miasa ny secteur voakasika isan'isany na public na privé. Manana andraikitra goavana ao anatin'ny fitantanana ny akora simika ihany koa ny indostria anton'izay nentsono ary nandraisan'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara anjara hoy ny sekretera jeneraly ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala. Dia hitantsika fa nisy olotena ny SIM zao syndicat-ny indostria de Madagasikara tao ary ny lehiben'ny Prochimad mihitsy zany no tonga zany ao hijery hiteny ny zavatra misy zany hoe ahoana ny fiara-miasan'ny industrie izay mikirakira ny produit chimique sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala amin'ny fitantanana azy. Dia ao koa misy solitena koa zao anao famelabearan-kevitra ihany koa zao ny solitena ny société civile satria zareo koa mahafantatra zany hoe iza ny tena mpikirakira n'io entona sy produit dangereux na produit chimique io ary manahoana ny fanarahana azy. Araka ny fanazavana dia mila teti-bola goavana amin'ny fitantanana ny akora simika ary amin'ity tetikasa erahana amin'ny ONUDI, FAO, OMS ary ny PNUD ity dia tombanana any amin'ny 5,4 sy $4 no entina andrindrana amin'ny fitantanana ny akora simika eto amintsika.